Vohitsoa, tanàna kely iray manamorona an-dranomasina, tsara lalandava ny andro eto ary milamina ery ny fiainam-ponina. Amin'ny fotoana ny Rivodoza kosa nefa tsy tsara mandry saina loatra. Tia enina kamatsika, toto, dia tena tsy manana ihany mihitsy fa tony isan'andro ihany. Fa misy inona kay misy fivoriana iomanana fahatongavan'ny siklôna, zava-dehibe kosa izany a. Lasa daholo ny olona fa sahala amin'ny atory ao am-pivoriana ao koa ty toto ty a. Fangatsy hanatrika amin'ny fivoriana momba ny siklôna toto a. Isy tsy handeha ty. Betsaka ny zavatra atao rehefa miomana hiatrika ny siklôna. Mila mazava tsara ny fiarovan-tena sy ny lalana hitsoahana raha sendra ny loza. Izao kosa mazava tsara ny lalakizorana rehefa tena ratsy a. Aza sarotina mihitsy. Mazava tsara izany izao fa trano mafy orina sy toerana azo antoka ny alofana rehefa tonga ny Rivodoza. Dia inona koa izany manaraka? Mila lefa koa ty radio ty mba hahalalana ny vaovao rehetra mahakasika ny Rivodoza. Alefaso ary vaovao manokana rano eto amin'ny ontsam-peotsika mahakasika ny fandalovan'ny Rivodoza. Ary inona koa iny? Reto ny lisitra ny zavatra ilaina maika. Tsara mihitsy izany satria amin'izao fotoana ny Rivodoza izao dia tokony voamana mialoha avokoa ny zavatra rehetra. Ka tsy efa mazava kosa ary ve izay? Ka tsy andao amin'izay ary angonina daholo izany. Fa atao inona daholo koa reny e? Ortoto fa tsy mandritra ny 3 andro reto ho an'ny fianakaviana e. Way, fa tsy mandritra ny 3 andro. Ka ho avy kosa ange ny siklôna e. Fa nareo ve maninona e? Fa nareo ve adaly e? Miomana ho miomana. Fa hoe tsisy zany siklôna zany ho eto. Kay marary. Inondreo e? Lampe de poche, pile, labozia, afokasika, kojakoja ilaina maika, akanjo, radio mandeha amin'ny pile na manivelle, famoahana tavoahangy na boaty, fanafody fanadiovana rano sotroina, sakafo sy rano ilaina eo amin'ny 3 andro. Aza amin'ny fanany ihany a? Eny ary e. Ho alaiko daholo ireo rehefa tonga izany siklôna izany a. Fa zao aloha aleo ny tary mba hanohy siesta kely. Mastoretsy a. Dia mandehana amin'izay zao tara siklôna eo e. Manelingely latsy. Tena mba diso kosa le rangahy iny. Tandremo, ny siklôna sokajy faharoa mitsoka mafy manatona aty amin'ny faritra masina misy antsika. Inona reto Tandremana? Andrasana hiditra eto akaiky ny Vohitsoa ilay Rivodoza, tokony hitandrina ny tsirairay ary aza mitsarotra mihaino ny vaovao amin'ity ontsam-petsika ity raha sanatrika mety ilaina ny fiainana tapoka ny tanàna. Tsy efa vonona daholo kosa ary ve zavatra ilaina rehetra e? Sa mbola misy Tena dia ho fatorako ny osika. Tena tokony ho fatsiana tokoa ny varavarakely sy izay mety ho zakan'ny rivotra rehetra. Palahelo tena lasan-drano any. Arina mihitsy izany. Samy mikarakara daholo ary. Ankalasa daholo nareo izany. Ay, ary tena adasy. Inona izany? Avy ndray koa le gidro kely tsy misainy ity. Dina zao ny amatsipatsiaina an'io. Aza tao manelingelina anao izany. Marina ny anao. Io kosa ve ny tranonao ko tsy mamafisina? Aro aiza indray e? Ary toto ve fa mba nanomana trano e? Dia mba mampirina ny zavatra rehetra. Dia jereo ihany koa fatana petrolina sy zavatra rehetra mora mirehitra. Haitsika izany e. Ko ratsy adalako andeha andany andro amin'izao asa be tsy ilaina izao a. Andeha anjono aloha bandy. Oranada, sahala amin'ny osahirana izy iny a. Amin'izao fotoana hitenenantsika izao dia fantatra fa miha mahazo hery ary efa sokajiana kategoria 3 ilay Rivodoza mananontany amin'ny morontsiraka misy antsika ary efa tafiakatra hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora ny afangalam-pandehan'ny rivotra entina. Soa ihany fa efa mizotra ho any amin'ny fialofana avokoa ny olona.
na ianao io azy efa tokony handeha amin'izay sa mbola misy adino anga lay namanao kely iny aiza nefa izy inana amin'izay hoay mariny very sakafoko iangaviantsika rehetra mba samy amonjatelofana anao toronalina momba fitsoahana tena ny symbany ty gidron-dozy ity indray sakafoko biby kely tsisy ilana ty mihitsy marina aleo za ihany niaro ny fananako lasa tsy mety manaraka ny teninao mihitsy izy ary tsy andeha mihitsy vonjeo ny tenanao eno tsara za mila amin'izay teo e ohatray tena efa tara tsy maintsy miaraka amin'ny toto manavatsava ny rivodoza io ianao zany tena tsara kosa fa dia tonga ara-potoana ato anaty fialofana daholo ny rehetra so ihany fa misy tranao zay lofana avitra ihany sika marina mafy zany zany wow lampe de poche zany ka tena tsara fiomanana fa maninona koa ary zany o tositosiko ty biby kely ty ho any ambany latabatra ay tapitra ioho so ihany kosa fa lasany iny rakamakely a dia ahoana zahay lamima aza sotoka amin'ny fitonena kely ny toetranotsika ny masony rivodoza dia mandalo etovitsoa afaka minitra foy dia verina ny rivotra sy ny tafiotra samy mijanona ao an-trano fa aza mbola misy mivoaka tsy lasy zany za tsy maintsy mandeha mivoaka mijery ny voina mahazo ny tranoko any ivelany any miala any ty miala any le bibidoza kely ty za misy metsiketsika za misy metsiketsika oa ny atony rivodoza kanefa dia tondraka ny ony sy ny fandehanany rano any ka safotry ny rano ny toerana maro tao an-tanàna ny tsara aloha hoe mba voavonjy daholo ny rehetra eny ny akamaroa tena simbe rava mpamonjy vonjy zany noho ny fahasimbana betsaka ao an-tanàna dia tsy maintsy hiandry kely aloha ireo mponina vao tonga ny famonjena vonjy taitra so ihany fa nanana sakafo sy rano ilaina ry zareo tena tsara kosa ny asa nataonareo menada fa le namanao kely io kosa aloha dia tena nahavonjy any toto mihitsy fa na izany aza tandremo ihany so dia izy mihitsy ny amony ainy ny farany any dia antenaina koa fa mba hamonjy ny trano fialofa ny toto amin'ny manaraka
fantaro ary manomboka izao fa ny saina maitso dia midika hoe loza fanairana, ny saina mavo dia midika hoe loza manambana, ny saina mena kosa dia loza mitataona, loza miatra, ary ny saina manga dia midika izay fa tokony mbola ho mailo ny rehetra. Ho antsika rehetra ary, izay tsara fiomanana tokoa no tsy tapohan'ny loza.